Aoka hivavaka isika rehetra dia misaotra anao hatrany izay ry Jesosy tomponay io. Ilay tompo tianay dia mangataka aminao hatrany izay ny mba hitahinao anay sy hamelanao ny elokay ny fahotana izay nataonay, mba tena hitoetra tokoa anie izay ho zanak'Andriamanitra ka ho faly amin'izany fa tsy ho tsontsony avinay anie izany. Voninahitry ny andro zava-izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Amizao alahady fa efatra mialohan'ny Pasika izao dia voalahatra hotoriana amintsika ny soratra masina raiky izay voasoratra ao amin'ny Jaona. Jaona toko fahavalina andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby efapolo. Jaona toko fahavalina andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby efapolo. Toy izao ny fivavakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Areo dia namaly azy ka nanao hoe: taranaka Abrahama izahay fa tsy mba handevy olona hatr'izay ela izay, ka noho nataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay rehetra manota dia andevo ny ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Ko raha ny zanako na afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatrihany fa taranaka Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'iray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Tena malindreo ka nanao taminy hoe Abrahama no rainay. Jesosy taminy: raha zanaka Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy: tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangatsangana izay irairay izahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy: raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Fa izao tsy tonga ho ahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly ny rainareo, ka izay sitraka ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy, satria mpandainga izy sady ray milaingy. Amen. Miaraka amintsika any am-pianarana any dia mety misy ankizy miseho ho zanaky ranona, mety hoe zanaka mpampianatra izy, na zanaka ny taletsekoly, na hoe zanaka olona ambony ao firenena, zanaka ministra, zanaka député, zanaka filoham-pirenena mihitsy ary iza malala, mety misy miraikirasy amin'ny zanaka filoham-pirenena tsika eno, de aseho an'izay zavatra zay. De indraindray mihitsy, indraindray moa zany dia manjakazaka mihitsy izy ao am-pianarana, manao ditra izy dia fatony tsy hosazina izy satria zanaka rana ohatra, na hoe misy karazana fanelingelenana, karazana kiafa taony amintsika satria izy zanaka rana, dia manjakazaka amintsika mihitsy izy, ary de ireharehany mihitsy zavatra hoe za zanakianina, za zanakianina. Zany hoe tena fahasambarana ho azy izay ma zanakianina azy izay. De manira mafy itsika indraindray, satria tsika tsy tahaka azy hoe zay koa mba te ho zanakianina, ay sambatra izy satria zanakianina tahaka an'izao, satria afaka manao zao. Raha mba amina zavatra tsara moa inona ny olana, fa raha amina zavatra ratsy de mitandrema ihany. Ny zavatra tiana hotsim-piana de izao: marina fa hoe mety ho zanaky olona tahaka an'izay koa nefa isika, ka tianao tahaka azy de mitandrema. Satria zao raha izay mahazanaka olona ambony izay no ampiasaitsika amin'ny nanaovana zavatra ratsy, de tsy mendrika any mahazanaka Andriamanitra tsika. Zanak'iza hoe zanak'Andriamanitra, azy dino fa na zanak'izy tsika, na zanak'izy de teo am-batisa isika dia zanak'Andriamanitra mandrakariva, ka mila isika miseho mendrika ny mahazanak'Andriamanitra atsika mandrakariva. Ary zao ny mahazanaky olona anankiray atsika de tsy resaka titra na lohateny fotsiny zanakiana de vitan'izay, fa mila miseho sy zavatra izay, fa na dia
tena zanak'olona naterak'olona anankiray ary isika ka tsy arak'izay ny fihetsika tena azo antsika de azo lazaina hoe tsy mendrika azy tokoa, tsy mendrika ny mahazanaky ny olona zanaky ny olona iny tokoa isika. Misy tantara marina mampalahelo lazaiko anareo. Misy vehivavy anankiray, lozana rangahy anankiray izy, niteraka moa zany izy moa de nilozany zany dia nisaraka tsy fidiny izy. Le vehivavy tsy nanirana zay fa lehilahy zany no rehefa avy nanambady an'le vehivavy de niteraka dia nialany le vehivavy. Dia nanambady lehilahy hafa le vehivavy de le zanakin'ilay vehivavy iny zany nateraka iny zany de nikarakarany ty rangahy ty tsara mihitsy. Tsy nieritreritry izy ty tsy zanako ty de tsy rariko any fa tena nikarakarany tsara mihitsy nianatra tsara io zaza io tafita taty aoriana ary lasa miaramila lehibe. Taty aoriana dia tonga tao ao amin'ny birao an'ilay miaramila io le ray niteraka azy, le tena niteraka azy zany. Eo izy fantatrao ve zaho izy de raha amizay eo izy le miaramila, fantatro tsara ianao izy fantatro fa ianao ny ray niteraka de zao ity misy vola raiso, fantatro fa io ny tadiavinao izy fa raha ny ipetraka ho raim-pianakaviana de tsy ianao ny raiko izy hitanao io izy satria nisy sarin'le reniny sy lay rangahy nalainy vady taty aoriana teo, io izy ny raiko io izy io no nikarakaranaako io nanampy ny reniko atao anatin'ny sarotra fa tsy ianao. Ka raha ohatra ny maharay-pianakaviana, raha ohatra vola natadiavinao izy iny vola omeko anao izy fa na de ray niteraka azy ianao izy io ny fantatro ho tena raiko. De tahaka an'izany koa tsy hoe rehefa ianao nateraka na olona anankiray de tena zanany tokoa ianao, fa mila miseho ianao hoe tena mendrika ny mahazanaka azy ary tena manaiky ary tena mendrika azy zany. Zanak'Andriamanitra isika, tsy zavatra tenena vavy fotsiny zany hoe za zanak'Andriamanitra, fa mila aseho hoe zanak'Andriamanitra isika amin'ny fihetsika zay ataotsika sy amin'ny zavatra ataotsika rehetra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy fifombonana amin'ny fanamasina ho amina rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaksika. Misaotra anao zay re Jesosy io noho ny fitiavanao. Misaotra anao satria noraisinao ho zanakao izay na de tsy mendrika izany. Mangataka izay araka izany. Ny mba hamelany eo ny ilikay noho ny fahotany izay nataonay. Voninahitry nareo zavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton amour que tu nous donnes, car nous sommes appelés fils de Dieu, même si nous n'en sommes pas dignes. Aide-nous à toujours le reconnaître et t'en donner gloire. En ton ancien nom, nous faisons cette prière. Amen. En ce quatrième dimanche avant la Pâque, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 31, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31, verset 44. Jean chapitre 8, verset 31, verset 44. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils répondirent, nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, je vous le dis grâce et la vérité, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me faire tuer, parce que vous n'acceptez pas mon enseignement. Je parle de ce que mon père a montré, mais vous faites ce que votre père vous a dit. Ils leur répondirent, notre père c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous ferez les œuvres qu'il a faites. Mais maintenant encore que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me tuer. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes œuvres que votre père. Ils leur répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Jésus était vraiment votre père, vous aimeriez, car je suis venu de Dieu, je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous ai dit? Parce que vous êtes incapable d'écouter mes paroles. Vous avez pour père le diable, et vous allez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il parle de la manière qu'il est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Amen. À l'école, ou quelquefois même à l'église, il y a certains de nos camarades qui sont les enfants de personnes responsables dans la société, par exemple fils d'enseignant à l'école, fils du directeur ou de la directrice, fils ou fille de certaines hauts responsables dans le pays, par exemple fils de ministre, fils de député, ou pourquoi pas fils de président de la République, ça peut arriver. Et ces gens-là, en général, je dis bien en général, hein, pas tous, hein, en général, ils se montrent supérieurs aux autres. Ils se démarquent des autres en disant que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. Je dis bien pas tous, hein, mais en général. Par exemple, ils font quelque chose à l'école et ils n'ont même pas peur d'être punis parce qu'ils savent qu'ils sont enfants de telle ou telle personne. Ou ils font des choses parce qu'ils se croient tout permis, parce qu'ils sont enfants de telle ou telle personne. Le fait d'être enfant de quelqu'un n'est pas seulement un titre. Ce n'est pas seulement un titre dont on est fier, on est enfant de telle ou telle personne, mais il faut le montrer également qu'on en est digne, ou on porte vraiment ce nom. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y avait une femme qui a épousé un homme, et ensuite après, cet homme-là a eu un enfant de cette femme, et il est parti. Il s'en est allé, il a laissé seule cette femme et son enfant. Alors un autre homme a épousé cette femme-là, et il s'est bien occupé de cet enfant-là. Ça ne lui a pas posé un problème que ce garçon-là ne soit pas son fils, mais il l'a bien élevé, il l'a bien éduqué, il l'a aidé dans ses études, et ensuite, cet enfant-là est devenu un militaire haut gradé. C'est une histoire vraie, hein. Ensuite, après, un jour, cet homme-là, le père du militaire, est venu dans son bureau. Alors il a dit, est-ce que tu me connais? Alors le militaire a répondu, oh oui, je te connais très bien. Bon, voilà de l'argent, voilà pour toi, il dit. Je sais ce que c'est ce que tu veux, mais si tu veux que je te reconnaisse en tant que père, désolé, je ne peux pas le faire. C'est très osé de sa part. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois cet homme-là? Parce qu'il avait une photo de lui, bien évidemment, de sa mère et de l'homme qui a épousé sa mère. Juste là, sur son bureau. Il a dit, tu vois cet homme-là? C'est lui mon père. Oui, c'est vrai que ce n'est pas lui qui m'a engendré, mais c'est lui qui s'est occupé de moi. C'est lui qui a aidé ma mère lorsqu'elle était dans le besoin. Et si aujourd'hui je suis en cette opposition-là, c'est grâce à lui, pas grâce à toi. Donc même si tu es l'homme qui m'a engendré, je ne peux pas te reconnaître en tant que père. Bon, si c'est de l'argent que tu veux, voilà de l'argent. Mais tu ne seras, pour moi, tu n'es pas mon père. C'est un petit peu idiot comme histoire, mais ça devrait nous faire réfléchir. Nous, surtout qui sommes enfants de telle ou telle personne, il ne suffit pas de le dire, oh non, on est fils de cette personne-là ou fille de cette personne-là. Il faut le montrer. Et n'oubliez pas, tout le monde, nous sommes fils ou filles de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut le montrer. C'est pas un simple titre, on est enfant de Dieu, enfant de Dieu. Soyons fiers d'être enfants de Dieu. Montrons-le que nous, on est enfants de Dieu. Montrons-le dans tout ce qu'on fait. Que la grâce et l'amour de Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. Et prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. En effet, on ne nous reconnaît pas en tant qu'enfant de Dieu quelquefois. Alors nous te demandons,
Aide-nous à le montrer, surtout aux non-croyants, que nous sommes vraiment tes enfants et qu'on te voit à travers tous nos actes. En ton ancien nom, faisons cette prière. Amen. Sana, Yana na Anina Pasala.
Hampirasofo ny mpanomponao, hampangino havoko ny fiatsiavy aminao. Tompo henoy ny vavakay, tompo asehoy ny vonina itrao. Vava iray, saina iray, mentiny derananao andria manitray. Hampirasofo ny mpanomponao, hampangino havoko ny fiatsiavy aminao. Tompo henoy ny vavakay, tompo asehoy ny vonina itrao. Vava iray, saina iray, mentiny derananao andria manitray. Firenenay Jesosy tahio, fiangonanay Jesosy fangio, fikambananay Jesosy jereo. Zay Jesosy tefeo. Firenenay Jesosy tahio, fiangonanay Jesosy fangio, fikambananay Jesosy jereo. Zay Jesosy tefeo. Jesosy tongoela aminay, azavelanao andato any Betely zahay. Ataovy manoana, ataovy manaiky anao, ataovy ray lalana fa samy zandrinao. Avy Jesosy tongoela aminay, azavelanao andato any Betely zahay. Ataovy manoana, ataovy manaiky anao, ataovy ray lalana fa samy zandrinao. Ataovy ray lalana fa samy zandrinao. Ataovy ray lalana fa samy zandrinao.
mety tomany se totaraina toloko tsy misy afarany amboary mifoko Jesosy eo mba azakizany Irai ny teninao Jesosy milazy anao famboatra toerana hoay ka ho avindray ho avikandray ay anao Jesosy faingana tompo malalo faingana Faratampo ny fifanikoany Jesosy Titsenanao eny andrahona ambony rehefa tonga anao ka iantso ny anarako ho tanteraka kokolay asambarako Urasina itanaku Cucurinawa Hiyangkine wacacana Ewetinami akaca Buwani andanica Awamina Tuinawa hiankine wachatana Iwetinau biakacha Uwani andahanita awamina awandapana Kaini ya ulu wetu iza Ilanica ufunenaku majakisa Ilanica ufunenaku majakisa Simbandrauna ny fiainanao tsy maintsy tojozavona ny lalanao raha mbola miaina eto aminy izao tontolo izao trotraka ny fo mitanondrika ny Mangatakisanandrenao mandoalika Mibanjina ny lanitra maharitra Kanefa to tsy misy laliny ny vavaka
anio Jesosy tompona miteny aminao izy tsy manadino anao ny olanao rehetrane efa eo an-tanany ny fitarainanao efa enony manomboka izao tsy mileritsony anamo fa eo aninanao mandrakariva le Jesosy tsy manda mamandy ny fonao ali Jesosy tompona miteny aminao izy tsy manadino anao ny olanao rehetrane efa eo an-tanany ny fitarainanao efa enony manomboka izao tsy mileritsony anao fa eo aninanao mandrakariva le Jesosy tsy manda hoy Jesosy aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao Cristiano namako tsy maintsy mijanitsika Cristiano namako tsy maintsy mijanitsika Cristiano namako akifanisika rehefa miaite mifamonjenasika Cristiano namako tsy maintsy mijanitsika Cristiano namako tsy maintsy mijanitsika Cristiano namako
ifanitsika rehefa miakaiteny famonjenatsika fa isy Kristy sandoka sy faminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo ny atao na dia ny olo mbo fidy aza dia ho fitahiny Iny Jesosy tsika iny niakatra ny anaritra salohana dia ananizy nanapatrapatra Izatevayanareo sofitaky faminany sandoka Viva mamandrakarina aza mitsahatra Tsika iny niakatra ny anaritra salohana dia ananizy nanapatrapatra Sofitaky faminany sandoka Aukany baiboly sy ny vavaka no hitaovana santatra miaraka Aukany baiboly sy ny vavaka no hitaovana santatra miaraka Aukany baiboly sy ny vavaka no hitaovana santatra miaraka Tsy nilalana ny sarotra na hiavideza mahafaninasa Tsy nilalana ny sarotra na hiamasina mititondasa Tsy nilalana ny sarotra Wasiasanakandriamanitra Tsy nilalana ny sarotra fa ny sarotra ny lalana Andriamanitra tsy mandaotra Tsy nilalana ny sarotra na hiavideza mahafaninasa Tsy mandaotra Tsy nilalana ny sarotra na hiamasina mititondasa Tsy nilalana ny sarotra Tsitsika ty fatoky fasarotra ny lalana velomina daholo ny telefoninare ila farany izy io tavy ambony are Sayani Junias, Titalika la Jesus, Tika, Tipamanga. Raja Bensakani, Ulana Sima, Naturu Vanatika, Vinifu, Waisamu. Akane Sati, Jesus Christi, Maiza Wanume, Tizaharanga. Atanzani Filu, Nafanai, Tiduna la Jesus. Asamba tupendera fisiane kanazena tawana tunzajangu aere Sibasitsia viviruana Kansala-sala rasena ulana Kania pacha apecha wamidawani Tesono indafi Ibaba hakamini Jesus sana Viziani Fatamuzana, Kapikiru Mafiditana, Batuki, Tinana, Mafidi. Atavy ambony be amizay le tananare Masikate ikadiza marapane Kama vitakana umenana amukuirere kataja etaritiny anao kalana diso mikodana Tinanao kalana diso mikodana no velalini
Mafy izy manitsy amin'ny finoana ka ny sarasara raha sendra olana ka ny afaka apetrako aminao anio Jesao no hitavio izy ihany no afaka amonjy anao ka firy mafy ny tanany matoky tiny anao aminy ataontsika mafy amin'izay miomana irena tsara zaniova soda tuko
volany alanenina aminao jesosy namaka namaka fantatrao reva tanaloteo jesosy itanyabokoriao atalan'izay natao ôry namako zay mondenizao mbola tsy nasalamitranye jesosy tompona ikoatsikana iboboa mafana irehirinana itsangatsangana jesosy natapakebisaya ilikanan jesosy ulkanayanaisa ilikanan jesosy ulkanayana Jesús, itanyabokoriao atalan'izay natao ôry namako zay mondenizao mbola tsy nasalamitranye jesosy tompona ikosakosana ifankalana inaratina Ibabelanina, Jesús, natapakebisaya, ilikanan Jesús, ulkanayana isa, ilikanan Jesús, ulkanayana. Sasatra sikatili asafatratra RTL tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no iafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito Radio Teny Fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26.
misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. eny re bebea raisitsika mimarindrefy raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. misaotra ary